Omaly no natolotry ny banko be ao Madagasikara andreo tsara vitana miloko azon'izy ireo nandritry ny tombola izay nokarakaraina mandritry ny hetsika salon de l'habitat ny herinandro lasa teo. Claude Solution sy Mambra Samuel mitondra antsika izay fanampanazavana izay. Ny BOA Madagascar no mpanohana ofisialy ny andiany fa 12 tamin'ny etika salon de l'habitat izay nitanterahana teny amin'ny parc des expositions Forelone fahaenina hatramin'ny fahasivy ny volana novambra lasa teo. Nandritra izany etika izany dia nisy ny fampafantarana ireo tolotra samihafa toy ny prêt immobilier akany sy ny fampafantarana ny famatsiam-bola ireo antsoina hoe promotion immobilière économique. Nisy ihany koa ny lalao tombola nokarakaraina ka ireo mpitsidika ny trano evan'ny BOA nandritry ny etika dia afaka nandray anjara tamin'ny fisarihana izay nitanterahana ny alahady 9 novambra. Omaly no natolotry BOA Madagascar tamin'ireo mpitsidika 5 tsara vintana ny lokan'izy ireo. Tao ny nahazo poste téléviseur, tao ihany koa ny nibata four micro-ondes na ihany koa aspirateur, tablette sy carte visa tokana. Misy amin'ireo nahazo loka moa no mbola tsy mpanjifan'ny BOA akory ary ny fandraisan'izy ireo anjara tamin'ny tombola dia nahafantarany misimisy kokoa mikasika ny tolotra sy ny tombotsoa azo raha toa ka manana kaonty ao amin'ny BOA Madagascar.